mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan Mpiara Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Faly miarabantsika rehetra natratra izao taona vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary fifaliana ho an'ny filobe Mpiara Mamaky ny Baiboly no mirary soa antsika rehetra ary indraminay ny tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe ry malala mangataka ao mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Ho toavin'ny Tompo aminao ne zany fanambinana, ho toavin'ny Tompo aminao ne zany hoe fiarovana ianao mba hanana fahasalamana amin'ny zavatra rehetra izany. Dia ho tahin'ny Tompo ny fiainanao manokana raha mbola afaka mandihy izao taona vaovao izao indray. Fiadanan'ny Tompo ny fiarovana, ny fitahiny ary ny fifaliana ene anaraka atsika amin'izay tompon'andro rehetra mbola omen'ny Tompo atsika tsiraray avy. Fiadanane ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra manaraka ny mana isan'andro. Arabaina manokana ianao izay vo izao na sambany no manaraka ny fotoana toytony. Mana isan'andro avokary ny fikambanan Mpiara Mamaky Baiboly. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fahasoavany ho aminao. Ny anjara manantsika amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Ezekiela. Ezekiela mpaminany toko 7:30, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Ezekiela 7:30, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Ny andiniantsika an'izany soratra masina izany sy akantsika izay afatr'Andriamanitra ao anatiny dia mamaly ny fanontaniana voalohany sy 5 amin'ny manakaratra. Fanontaniana voalohany manao hoe inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'Andriamanitra ray na Jesosy Kristy zanany na ny fanahy masina. Fanontaniana 5 dia ny hoe misy fampitandremana ve. Fanontaniana 5 dia ny hoe misy fampitandremana ve. Fa satria ny tenin'Andriamanitra na ny fahamohan-kevitry ny soratra masina ry havana dia tsy efa ny fisainan'olombelona fa ny fanahin'Andriamanitra ihany no afaka mamoaka izany. Dia ndeha hivavaka isika hangataka ny fiasan'izany fanahy masina izany mba azahoantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny teny. Vavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao, misaotra anao zahay, mideranao zahay, fa ny fahasoavanao, ny famindramponao ary ny faharimponao mbola azahoanay tombon'androm-pahavelomana, indrindra azahoanay mandreny sitraponao amin'izao fotoana izao. Ny fanahy masinao Andriamanitra, hiasa mahery ny anatina ihany, nambaranay ny sitraponao, amantaranay ny sitraponao, ary indrindra hiainanay ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany ray eo. Amen. Ezekiela toko 7:30, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nohony tamin'ny andro 5 tamin'ny volana 3 tamin'ny taona 12 tao aorian'ny namaboana antsika, dia nisy olona efa nandositra avy tany Jerosalema tonga tao amiko ka nanao hoe afaka ny tanàna. Dia efa tonga tamiko ny tanan'i Jehova tamin'ny omaly arivan'ny andro nahatongavan'ilay nandositra izay tonga tao amiko, ka nosokafany ny vavako mandrapahatonga n'ilay nandositra izay tonga tao amiko noho ny maraina, dia efa nisokatra ny vavako ka tsy mona intsony aho. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona, ny monina amin'ireny rava amin'ny tanin'ny Israely ireny dia manao hoe irery ihany Abrahama nefa nandova ny tany izy, fa isika kosa dia maro ary omenantsika ny tany holovantsika. Ko lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehova Tompo, ho manjavatra misy raha sady miandrandra ny sampinareo ianareo ary mandaritsa-dra moa azo andova ny tany va ianareo. Mitoky amin'ny sabatra ianareo sady manao fahavetavetana ka sady mandoto ny vadiny namany avy, ko azo andova ny tany va ianareo. Izao no lazain'i Jehova Tompo, raha velona koa aho dia tsy maintsy ho lavo ny sabatra izay ao amin'ny tanàna rava
ary zay any an-tsaha dia omeko ho rembin'ny bibidia, ary zay ao amin'ny aram-bato sy amin'ny lavatany dia ho fatiny arety mandringana. Fa ataoko rava sy lao ny tany, ary hitsahatra ny fiavonavonan'ny heriny ka ho lao ny tendrombohitry ny Israely ka tsisy mpandeha azy. Dia ho fantany fa izao ny Jehovah, ka ataoko rava sy lao ny tany noho ny fahavetavetana nataony. Ary ianao ry zanak'olona, ny zanaky ny firenenao, miresaka anao eny ambodorindrina ary eo ambaravaran'ny tranony, ka samy manao amin'ny rahalahiny hoe: ndeha isika, ary eo ka andre izay teny avy amin'ny Jehovah. Dia nankao aminao tahaka ny fiavin'ny olona izy, ka mipetraka eo anatrehanao toa olo mahare ny teninao, nefa tsy mety mankato azy. Fa indro teny mamy lazay ny vavany, nefa ny fony dia lasa manaraka ny filankarena. Ko indro ianao dia ataonao tahaka ny mpanao hira mahafinaritra, izay tsara feo sady mahay mitendry, fa mandre ny teninao izy, nefa tsy mety mankato azy. Ary noho ny tanteraka izany, indro efa ho tanteraka ihany, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany tokoa tao aminy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amaly an'ireo fanontaniana anakoro ireo tsika ry havana. Dia ho zaraintsika anankitelo aza ao an-dalatsoratra masina anjara manantsika izao. Ny tapany voalohany dia raisitsika ao amin'ny andininy 220 ka hatramin'ny 220. Ezekiela 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 220. Izay hijerentsika ny momba an'Andriamanitra ka ilazantsika hoe tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra, satria voalaza raha teo fa Andriamanitra tsy mba mandainga ry havana, fa zay lazainy dia tanterahana. Zava-mitranga amin'izao andininy soratra masina anankiroa zao dia ny hoe nisy olona hafa nandositra havan'i Jerosalema ka tonga tao amin'ny Ezekiela, nilaza hoe afaka ny tanàna. Dia ny zavatra nitranga tao alohan'io, talohany natongavany olona afaka nandositra avy an'io, dia efa nosokafan'Andriamanitra ny vavan'i Ezekiela, ary nisokatra ny vavany, dia tsy mona intsony izy. Tsy mona intsony satria nisy fotoana ry havana nahamona ny Ezekiela. Ary zany Ezekiela mona zany dia Andriamanitra misy no nanambary zany taminy. Eo amin'ny Ezekiela 7 ny andininy 420 na zahotsika mahitany zany. Ezekiela 7 ny andininy 420. Vakitsika manomboka amin'ny andininy 520 ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ianao zanak'olona, indro asiana fatorana zay amatorana anao ka tsy azo mivoaka ao aminy ianao, ary ampiraketiko amin'ny lanilaninao ny lelanao ka homony ianao tsy ho mpananatra azy fa taranaka maditra izy. Toizany eo amin'ny andininy 720 ilazany hoe hosokafako ihany ny vavanao. Zany ry havana, mona Ezekiela satria naditra ny zanak'Israely, nangina tsy niteny tsony. Mety misy fotoana koa ny kristianina, ny zanak'Andriamanitra, ny rahan'Andriamanitra hitondra ny teniny mampangininy mba hatonga ny hafa andiny tena. Fa eo amin'ny andininy 420 amin'ny bokin'i Ezekiela ry havana, dia miteny indray Andriamanitra. Ezekiela 420 ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Ezekiela 420 ny andininy 420 sy ny 720. Fakto izao zany amin'ny anaran'ny Tompo, eny amin'izany andro zany dia hisy olona andositra ho tonga any aminao ka hampandreny sofinao izany. Amin'izany andro zany dia hisokatra miaraka amin'ilay nandositra ny vavanao ka dia hiteny ianao fa tsy homona intsony. Ary ho famantarana mahagaga aminy ianao ka dia ho fantany
fa izaon'izao zany ry havana taoko mony ianao fa isy fotoana ianao ampiteneniko ary tanteraka eto zany faminaniana ny amin'ny Ezekiela zany ry havana tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary ade zasa ianao isainsaina ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary zany tenin'Andriamanitra ho tanteraka zany tsy zay mety mahafinaritra anao ihany fa zay mety ho tsy mahafinaritra anao ko satria ny tenin'Andriamanitra mety milaza vapanantenana fa mety milaza koa izay zao ny tsy maintsy ataonao zao ny tsy maintsy afonao mba handovanao ny fiainana mandrakizay tsarovy ry havana fa izao no ambarany eo amin'ny Ezekiela 4:20 ny andininy 4:20 Ezekiela 4:20 ny andininy 4:20 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izao Jehova no teny ka ho tongo zany ary ataoko tsy hiaotraotra na hiantra na hanenina araky ny fanaonao sy ny asanao no hitsarananao ho Jehova Tompo zany Andriamanitra izy no miteny dia ataony zany ary tsy hiaotraotra izy manatanteraka ny teniny Andriamanitra zany ny fifaliana ho antsika satria zany teny no tanteraka zany na zany teny fampanantena teny fikasana za mampahery anao amin'ny fanarana azy na zany teny takizay nataony hoe ny asanao no hitsarananao mba hahafahanao mibebaka ny alalan'i Jesosy Kristy nandrasaka ny rano anao ka tonga anao anana ny fiainana mandrakizay ry havana tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra Ezekiela no nanehoany zany teto nisy fotoana ny tenenany tamin'ny Ezekiela apreketiko ny lelanao dia homony ianao fa misy andro tsy homona intsony ianao fa ampitenenina indray ary dia tena io volazy eo amin'ny Ezekiela 4:20 ny andininy 5:20 sy ny 7:20 io ny tanteraka eto amin'ity Ezekiela 7:30 ny andininy 1:20 sy ny 2:20 ty ry havana azahoanao antoko zany fa marina ny tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka zay ambarany ny faharoa ry havana am'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia fampitandremana Ezekiela 7:30 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 fampitandremana tsy maintsy ho rava zay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra na zay milona ao anatin'ny faharatsiana raha kapoka dia zao hoe mitandremo fa tsy handova ny fiainana mandrakizay zay miaona ao anatin'ny faharatsiana ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ry havana no azahoantsika manakatra n'izany hevitra izany ny 7:20 ka hatreo 4:20 ilay olona nilaza tamin'ny Ezekiela hoe afaka ny tanàna eto mihevitra fa mbola fiainana mandrakizay zao manko tenin'Andriamanitra tonga teo amin'ny Ezekiela raha ny andininy 7:20 ka hatrany 5:20 hoe ny monina any amin'ny rava dia manao hoe i Abrahama irery fa nandova ny tany fa isika koa dia handova ny tany zany no eritreritra reto zanak'Israely reto hoe handova ny tany sika na dia rava zany tany dia mbola handova n'izany sika fa izao anefa ny fijerin'Andriamanitra izao ny fijerin'Andriamanitra amin'ny andininy 5:20 ka hatrany amin'ny 9:20 tsia ho ravy ianareo sy handova n'izany tany zany ianareo satria feno faharatsiana ny fiainanareo eto moa zany lazay ny avy le faharatsiana hoe ho manjavatra misy raha miandrandra ny sampy mandatsa-dra tsy handovana ny tany zany toizany mitoky amin'ny sabatra na mitoky amin'ny hery manao fahavetavetana mandoto ny vadiny namany handova ny tany va zany ny fandininy 8:20 miavonavona zany ry havana no tsy sitrak'Andriamanitra santionany zany fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mihoatra lavitra noho izany dia zay ny fampitandremana tsy handova ny tany sika na dia misaina aza hoe zao no ataoko zao ny atao dia tsy mba handova ny tany ve fa mbola miaina ao anatina faharatsiana dia mazava ny ten'Andriamanitra moa handova ny fanjakan'Andriamanitra va zany ary ny tena mampatahotra ao anatiny dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra fotsiny fa ho rava sy lao deny ety miveriny zany faharavany zany tsy maintsy ho lavo ny sabatra zay eo amin'ny tanàna rava omeko ho remby ny bibidy fatiny ny arety mandringana ho latsaka ny anatin'ny ny aram-bato ary ry amin'ny andininy 7:20 zao ho rava sy ho lao ny tany
ny fahavetavetany mampatahotra zany. Indrindra raha mandinika ny zava-misy am'izao vaninandro hainantsika zao tsika. Ny arety mandringana. Ny rembony bibidi, ny lasan'ny satana, sy ny sisa rehetra. Motsy zany vany efa mitranga. Fa tsy andova amin'ny tany. Raha miainao anatiny fa mitandre mariavana. Ary zany sy ny mpaminany Ezekiela ihany nampiton'Andriamanitra zany teny zany. Fa na Jeso Kristy aza. Ny filazantsarany Jauna 9, ny 1:20 ka 2:20 dia efa mampitandrina. Fa raha misy mitandrina ny teniko, sy andalo faharavany izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra, izay tsy miaina ao anatin'ny faharatsiana. Fa izay miaina ao anatin'ny faharatsiana kosa dia ambaran'ny Apokalipsy, any amin'ny fifaranany Apokalipsy any. Apokalipsy 1:20, ny 1:20. Apokalipsy 1:20, ny 1:20. Ny anaran'ny Tompo manao hoe, fa ny osa sy ny tsy mino, sy ny vetaveta, sy ny mpamon'olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sy Mpiara, ny mpandainga dianana ny anjarany, any amin'ny fahariry mirehatra hafa. Zany ny fahafatesana faharoa. Izany no ampitandremana. Ny Ezekiela asain'Andriamanitra miteny amin'ny zanak'Israely hoe, ianareo miaina ao anatin'ny fahavetavetana izay tany saina ao anatiny io. 5:20 ka hatrany amin'ny 7:20 ry havana. De ho rava. Tsy andova ny fiainana mandrakizay. Fa izasy ianao koa dia mila mitandrina fa tsy andova zany fiainana mandrakizay zany. Raha mbola milona ao anatiny zany. Fa aratsiny zany. Tsarovy anefa. Fa ny tenin'Andriamanitra no any afaka manafaka atsika tsy aina ao anatin'izany faharatsiana zany. Lay Jeso Kristy zanak'Andriamanitra lay niteny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jauna 9:20. Izy no afaka manafaka atsika ao anatin'izany fahotany zany. Dia ndeha anatona azy. Fa tsy janona ao anatin'ny fampitandremana fotsiny. Zany raha teo Jeso azy. Ny anarany atao hoe Jeso. Fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny faharatsiana, ho afaka amin'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mateo 1:20 zany. Mitandrema riavana, fa tsy andova ny fiainana mandrakizay. Izay mbola milona ao anatin'ny faharatsiana sy ny fahavetavetana samy. Santionana izay ampiton'Andriamanitra ny Ezekiela mpaminany fa ny tsirairay afaka inone mbola hitoerany. Faharatsiana sy fahavetavetana mbola hitoerany. Ndeha anatona an'ilay Jeso Kristy. Ilay any afaka manafaka anao amin'izany fahotany zany. Ilay any afaka manafaka anao amin'izany faharatsiana zany. Tapany farandriavana amin'izao anjara manatsika izao. Eny 9:30 ka hatrany amin'ny 7:30. Eny 7:30 ka hatrany amin'ny 7:30. Mitandrema fa mody miainy ny olona indraindray. Mitandreme fa mody miainy ny olona indraindray. Tsy omba hampakatoavana ny fiainon'ny ny tenin'Andriamanitra. Mitandrema fa sao tsy omba hampakatoavana ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Ezekiela 3:30, ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30 no azahoantsika mahita zany. Hoy Andriamanitra amin'ny Ezekiela moa izay ny hoe zanak'olona. Resahan'ny olona ianao. 7:30. Miresaka anao eny ambody-rindrina eny ambaravarany trano ny olona. Ka samy manao hoe andao hiain'ny teniny. Tsy fantatra izay any am-pon'ny olona hoe inona fa dia andao hiain'ny teniny. Fa rehefa jerena koa anefa 7:30 dia makao izy, miaino izy. Fa tsy mankato. Teny mamy aza nolazainy ny vavany fa ny fony manaraka ny filan-karena. Ohatran'ny manao teatra fotsiny zany. Ilay olona makany amin'ny tempolin'Andriamanitra miaino ny tena. Ary moa tsy zany va ny zava-misy amin'izao vaninandro hainantsika izao. Tena miazakazaka makany am-piangonana ny olona. Miazakazaka mamonjy fotoana samihafa ny olona fampianarana fa teny mamy lazainy ny vava nahafinaritra ane zany tenin'Andriamanitra. Tsara ane zany tenin'Andriamanitra dia mijanona eo izy. Fa tsy omba hampakatoavana. Tandremo ry havana. Sao dia tafalatsaka ao anatin'izany isika. Fa zany dia endriky ny tsy fanajanan'Andriamanitra. Araka ny Mateo 5:15 ny 9:9. Endriky ny tsy fanajanan'Andriamanitra zany. Fa hoy voasoratra any amin'ny epistiliny Jakoba 1:2 hoe
Jakoba toko voalohany andin'ny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa aoka ho pakatony teny ianareo fa aza ho piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Aoka ho pakatony teny ianareo. Ary tsarovy izay nambaran'i Jesosy Kristy Tompo any amin'ny Matio toko 7 ny andin'ny faraka amby roapolo. Matio toko 7 ny andin'ny faraka amby roapolo. Tsy izay manao amiko hoe tompoko no andovan'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky. Zany ry havana ny fampitandremana. Azontsika raisina avao amin'izao Ezekiela toko 7:30 ka ny andininy 7 hatramin'ny 7:30. Raha mamaky an'io tsara eo dia mahita tsara an'izany hoe makany mpiangonana ny mino, mihaino karazana fampianarana sy ny fampivavahana ny mino, mandeha amin'ireny karazam-pitondram-pila filazantsara samy hafa ireny izy. Fa indraindray ao anaty farango sosina ambiansy sy ny tadiaviny, fa tsy tena ilay tenin'Andriamanitra. Fa maninona izy? Mbola mitoky amin'ny sampiny ihany izy. Arak'izay voalaza amin'ny andin'ny 5:20, mbola manao fahavetavetana ihany izy. Dia izay no ambara. Lasa ho raisiny toy ny fialam-boly aza. Zany fandehanana any amin'ny fiangonana, zany fanompoam-pivavahana, zany fitoriana filazantsara vonjeny etsy sy zany lasa ataony toy ny fialam-boly. Arak'izay hita eo amin'ny andin'ny 30 ka hatrany amin'ny 30. Ry havana, tandremo, fa endriky ny tsy fanazanan'Andriamanitra zany. Fa mety iza ho pakatony teny. Satria tsy izay manao hoe tsara ny tenin'Andriamanitra, na izay manao hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Matio toko 7 ny andininy 1:20. Anaran'ny Tompo manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky eo izay any an-danitra. Koa ndeha isika angataka ny fanahin'Andriamanitra mandrakarivo isan'andro. Angataka an'ilay Jesosy Kristy Tompo hitarida, ilay Jesosy Kristy tonga nofo amin'izay tenin'Andriamanitra retsika amin'ny fotoana samihafa. Anaovantsika hoe zany ny teninao Andriamanitra, ahoany no ampiarako zany eo amin'ny fiainako. Zany no andeha fotom-pisainantsika amin'ny androm-piainantsika manontolo. Ry havana, tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Izy no ny teny dia ataon'izany ary tsy aotraotra izy. Na teny fikasana mampahery anao io, na teny maneho anao fa ho ravy, iavy ny fitsaran'Andriamanitra mba hatonga anao andiny tena ka hibebaka ary hanolotra ny tenanao an'i Jesosy Kristy ho ho izy ny tompo sy mpamonjinao. Hitarika anao amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay, satria izay mbola miainao anatin'ny faharatsiana, anatin'ny ota, dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay Jesosy Kristy nekenao tompo sy mpamonjy sy ekenao tompo sy mpamonjy io, io no any afaka manafaka anao amin'ny fahotana. Zany raha teo no anarany amin'ny maha-Jesosy. Rehefa izy no ekenao tompo sy mpamonjinao dia irahany koa ny fanahiny, ka izay tenin'Andriamanitra rehetra renao na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana, ka inonao fa mamy toy ny tantely, dia izany fanahiny zany no hitarika anao iaina sy hampiatra ny teniny eo amin'ny fiainanao manontolo. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra dia hivavaka isika. Saotra ray malalo no ny amin'ny teninao nampitondrainao an'i Ezekiela mpaminany, na nehonao tamin'izany fa tsy maintsy tanteraka ny teninao. Tsy maintsy tanteraka ny teninao. Ataovy mahatoky zany zay, mba hahatonga anay handeha araka ny sitraponao, ka hanalavitra ny fahotana, hanalavitra ny ota, no ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Ilay manafaka ny olona amin'ny fahotana, ilay tonga hamonjy ny olona afaka amin'ny fahotana. Ilay Jesosy Kristy zanakao nandasaka ny rany teo ambony hazo fijaliana, maty, nitsangako velona eo kavananao ankehitriny Andriamanitra, mivavaka ho anay, mifona ho anay, ary indrindra nandefa ny fanahiny mba hahatonga anay hankatony teninao izay mamy toy ny tantely, ka hampiatra zany sy aneo zany eo amin'ny fiainanay manontolo. Ny anaran'i Jesosy zanakao ray malalo manaovanay izany vavaka izany. Amen. Izay ndray ny anjara manantsika androany ry havana.
natolotry ny fikambanany Mpiara Mamaky Baiboly eto Madagasikara niarahanao tamin'ny Richard Andrianandrasana. Ho aminao any ny tompo. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambanany Mpiara Mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambanany Mpiara Mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.